fotoana andraisantsika tonga manatriketo ny fitenenana sy ny ahafahantsika mametraka fanontaniana ihany koa andray fanontaniana 10 isakiny mandeha isika dia ezahantsika ho fehezina sy hofitinina ao anatin'ny ray minitra ny fanontaniana sy ny fanamariana ataontsika omentsika rehefa avy eo ny candidat tsirairay amaly an'izay fanontaniana 10 izay ataontsika mitovy amin'ny teo ihany 2 minitra isaky ny candidat no amaliana izay fanontaniana eo dia miverina any amintsika indray ilay izy rehefa avy eo ezahana fehezina ao anatin'ny ray minitra dia mba hiangaviana hanolotra ny anarana sy ny toerana misy anareo tsirairay avy azy izay ametraka fanontaniana. Etsy aoriana eto izao misy anankiray anisan'ny nanangana voalohany. Anankiray etsy aoriana etsy dia ato aloha ato ny anankiray dia atolotsika koa manao mainty anankiroa rehetra zany aloha dia ato ataontsika anankiroa dia eto aloha ny anankiray dia eo amin'ny 2 minitra oto. Miavaka tokoa. Za mponina ny Antananarivo Lazara Andriafidimanana mpitarika orinasa dia mba te hanontany satria ny olana setraiko amin'ny Antananarivo dia le embouteillage dia amin'ilay embouteillage zany tsisy resaka mihitsy momba an'izay dia mba inona mba eritreritra reo momba an'izay misaotra anao andray fanontaniana iray avy ato aloha sika dia miverina andray rehefa avy eo entoko la continuerina tompoko pilo national de observatoire malagasy de droit de l'homme et de liberté fanontaniana tompoko dia apetrako amin'ny ramatoa Lalatina Rakotodrazaty azafadidrindra mba tiako fantatra ny eritreritrao momba ny resaka fananantany io fa anisan'ny mampahory eto amin'ny tanàna eto izy io sotra to misaotra anao tompoko anankiray avy atsy amin'ny sisiny atsindray Wake Up Madagascar tsisy direna amin'ny stand up Antananarivo fa tsy manomana candidat nametraka fanontaniana ho an'ny olo-pirenena zay hoe raha ohatra ka afaka miresaka amin'ireo reo zay olona hitatana anatananarivo ianareo dia inona ny zavatra ho tenenareo azy dia nahazo vany bobaka be zay fa raha fehezina dia zao misy zavatra anankiroa misy afatra sy fampitandremana ary misy fanontaniana ilay afatra sy fampitandremana dia zao ny zavatra lehibe indrindra mivoaka tao dia ny hoe mitaky vina sy tetikasa goavana ary lavitrezaka miendrika ny mareny vohitra azy ny mponina Antananarivo eo le vina foiezaka ny tena betsaka ny tenenareo teo fa tsy naheno zavatra lavitrezaka taka an'ireny vohitra dehibe rehetra maneran-tany ny fampitandremana ny fanotenen'ny olona dia hoe oka izay ny akamakama sy ny kitrano an-trano ao anatin'ny ao anaty fifindronana fahatelo dia ny hoe fitazomana ny teny nome nandeha resaka teo hoe redevabilité miandro redevabilité mponina Antananarivo fahadimy dia ny hoe ataovy mangarara ny fitatanana ara-bola sy zavatra rehetra ho atao mitodika amin'izay obe ny tanàna zay fa tsy mitodika akory amin'ny candidat raha ohatra ny zavatra faharoa anafoezana azy dia ny hoe ny fanontaniana hiditra amin'ny fanontaniana amin'izay zay dia ny hoe zavatra anaty aleo rehefa avy eo afaka miverina raha tomba misaotra ny Wake Up Madagascar nitondra izay afatry ny mponina Antananarivo izay mandray fanontaniana ray avato sika tao riariria angamba nono raisitsika voalohany dia rehefa avy eo ny ato aloha anankiray atsarinazy sotra tompoko miaravaleko le platsako fidina rehetra aloha fa amiko zany reo no samy atrikady satria reo tsy fa tonga tatya dia miaravaniko zareo dia misaotra ny zareo fa tonga avaniko zareo aty tanjona olotsotra aloha zay nitondratsika anazy ny fanontaniako dia mahakasika ny tanàna iva izay tanàna tenentsika hoe tanàna eny amin'ny ambany tanàna ozy izy tika izay hipetrahako ahoana tompoko ny politika anareo amin'ilay lakan-drano fivoahan-drano fa tsy tonga ny tondra-drano eny aminay dia mifanjana fanjakana foibe sy ny mairie tsy hainay zany zay tompona andraikitra hoe izy ny tena tompona andraikitra amin'ilay izy fanontaniana voalohany zay dia ny faharoa
inona marina mipaikapetrakinareo amin'ny lafiny fanabeazana. Misy mpampianatra pikaroka amonareo a dia ohatrany nanome asina kely an'ilay fanabeazana daholo. Inona ny tena mipaikapetrakinareo? Misaotra tompoko. Atao loatra misy fantaniana tompoko fandahana fiarahamonina sy fampandrosoana fantaniana anarana Jakarajonary Velo. Ny fantaniana voapetraka dia anankiroa ary fanamariana anankiray. Arivo voalohany dia tompoko fanamariana aloha ny milaza programme sy hoe hatsaraina ny embouteillage, hatsaraina ny sécurité dia moramora tokoa. Fa mba te antany ny kandida hoe indrindra amin'ny ramatoa ao amin'ny Freedom amboarina ny ary hatsaraina ny fidiran'ny hetra amina fomba ahoana raha tena pratika ny anaovana an'izany satria zao zavatra nisy anisan'ny tsy mampiditra ny hetra ny fikirekerana vola loatra eny anivontsena ataony inty le mpitaky hetra dia misy mivilana le izy niditra ny PDS dia nametraka vaholana ny amin'ny hoe andao atao tike indray le izy mba hampihana an'izay kolokolo zay dia nitrotra indray ny mpiasan'ny commune. Raha ho an'ny Freedom zany pratiquement ahoana ny fomba ampitomboana an'le hetra ombako misaotra anao tompoko nandray fantaniana dimy sika dia verina indray sika rehefa avy eo andray fantaniana dimy fa iain'ny valiten'ny candidat aloha sika nisy voatona manokana teo ny candidat ramatoa Rakotodrazafilalatiana omentsika azy ny fitenenana voalohany dia akisaksika makaty nisy fantaniana dimy teo na enina raha tambatsika afaka mamaly an'izay daholo satria miantefa amin'ny candidat rehetra ny fantaniana nipetraka teo. Ramatoa Rakotodrazafilalatiana eo amin'ny mirangaranga tsy nisoratra hoe 2 minitra tsy possible amiko mihitsy ny anazavany problème ny embouteillage zay efa ao anatin'ny programmako Lazare Fidimanana ao anatin'izay 2 minitra izay. Ohatran'izay koa tsy impossible ny anazavako hoe ahoana ny système ny évacuation d'eau efa ao anatin'ny programme ary bien détaillé eo. Ohatran'izay ny resaka hetra fa misy teboka anankiroa fotsiny mba tiako apetraka ao anatin'le hoe problème foncier ady amin'ny fananan-tany zay napetraka ny tary satria voatona manokana ny anakako ny zava-misy hatramin'izay dia manjakazaka zany mahitahita sy ny manambola ao anatin'ny resaka fananan-tany zay mahitahita sy ny resaka kolikoly sy ny sisa no manjakazaka ao anatin'ny programme lalatsiana mihitsy sy ny fikambanana Freedom no hoe voalohany indrindra aloha ny politika na ny fomba fijery apetraka dia hoe ny tany malagasy any malagasy zay aloha voalohany indrindra zany dikan'izay miainga amin'izay zany ny fijerevana ny vahaolana fa maninona ny malagasy no hiafiafy ao anatin'ny taniny zay zany fa le izy moa misy détail izay teknika kokoa na resaka embouteillage na resaka hetra sy ny sisa fa misy vetivety mba resako kely le hoe kiantrano an-trano ny teneniny oekap Madagasikara satria zava-dehibe loatra izay sotra fa nareo no niteny azy fa ny problème keny tena fikasan'ny sasany mihitsy aza dia ery zareo menakavy mihitsy ny tetantan'le tanàna rehefa tsy dada dia ny teny zaza dia nikisy ny sisy izay zavatra izay no edikany fa ohatsika tsy hanao amin'izay intsony ary so fa mipaitra zany ny olo-pirenena matoa matsapan'izay everiko fa tena zava-dehibe zay ao anatin'izay resaka izay ny resaka hoe mbola niteneny oekap Madagasikara ihany dia le tambierina ndraikitra angamba tsy mila ny fantanianareo koa raha fa efa mivelabelariko lavitra le izy ary ny structure apetraka lalatsiana rehefa tonga eo amin'ny fitantanana ny tanàna le tambierina ndraikitra miainga any amin'ny fokon'olona mihitsy efa tena rafitra ray manontolo tsara apetraka mihitsy miainga any amin'ny fokon'olona manareo tonga aty amin'ny commune ary periodika io zavatra io fa manana zo ny fokon'olona na ny vahoaka manontany ao hoe aizy ty zavatra nampanantenainao tiry lalatiana tao tsy tanteraka ao ary isam-bolana ny tsy maintsy anaovako an'izay inona ny problème tamin'ny 2 volana farany na ninona mbola tsy résolu zay na tsy mbola voavaza olan'izay amin'izao fotoana eo dia eo tsy maintsy manazava le tambierina ndraikitra io zany tsy zavatra tenenina fotsiny ohatran'izao fa zavatra iainana amin'ny alalana fametrahana structure espace de dialogue permanent moa no ny antsoina azy. Misaotra tompoko. Misaotra anao voafehanao na ireo minitra Ramatoa Rakotodrazafilalatiana andry Ramatoa Andry Asina Rakotoartsiva mialatsiny. Fody fo moa fotoana eto raha ilazanao hoe tetikasa anatsarana ny tanin'Antananarivo fa mampanao tetikasa foana dia iverina hoe tetika antsika mampanao politika zany io na ny olona mijery ivelany na mpandraraha io dia tsy mijery antsona hoe fototrona hoe arbre de problème moa ny lazana azy mpanao tetikasa fa ny fototrona eto Antananarivo dia olana ara-tsosialy
zay mahatonga ny embouteillage satria mpivarotra lasa eny amin'ny arabe tsisy asany mpivarotra dia varotra eny amin'ny arabe izy lasa be da be mpivarotra atao Antananarivo satria olona ara-tsosialy zany olona rarinasa ny insécurité problème sociaux zany tsisy asany olona dia lasa mangalatra ny olona zay koa manao ny insertion sociale andreny olona mifonjy ireo reka tsy vidiny andreo ny angalatra dia ho lasa mifonjy fa olana problème sociaux mahatonga andreo olona ireo resaka fahatsetserina lalan-drano problème sociaux satria tsy manana any koanina ny olona dia kamo izy andeha anatitra ny fakony ery amin'ny fanariam-pako fa iny ao anatin'ny tatatra zany be da be zany karazana olana problème sociaux miteraka olana be da be eto amin'ny Antananarivo na resaka embouteillage io manana olana ny olona dia eny amin'ny arabe izy mandeha fa rehefa misy ny famana olana ara-tsosialy amin'ny akabe filana fototra ny olona filana fototra ny zavatra ilain'ny olona dia mora manabe ny olona amin'ny fanabeazana olom-pirenena vana na anao fanabeazana olom-pirenena vana takin'iny atsika ka tsy omenao ny fototra ilain'ny olona na hoe ny besoin de base ny olona dia angalatra foana ny olona tsy raharaha ny fanabeazana zay atao izy ka inay zany miaingana amin'ilay hoe inona zavatra tiana ilain'ny olona voalohany aloha dia manaraka zay ny fampandrosoana rehetra fa fampandrosoana be da be na resaka facture amin'izao fotoana zao tsy haintsika zany fa G-Valor efa manao fako andralanitra ny terana izao nanao projet taona nandritra ny herintaona anao formation ndreo tsitsoka fako andralanitra eo efa manao triazana fako izy amin'izao fa manao autobloquant fako fa tsika tsy vameritreritry anao an'izany fa misy projet an'izany fa tsy hain'ny FD vola amin'izao fotoana izao be da be tetika asa azo atao fa ny olona efa tetika asa aloha mila jerevanao voalohany misaotra tompoko Sotanao andray matora fitsipahasa andray matoera kalmana misy fanontaniana atao mikasika ny embouteillage mikasika ny politika amin'ny lakan-drano ny fanabeazana ny tafiditra atao ihany koa ny fanatsarana fampidiran-ketra sy ny fananantany traikivara teknika no amahana ny olana satria efa nitatana Antananarivo ny tenanay na dia fotoana fohy aza voalohany aloha mamaly an'ilay faritra iva hoe manahoana ny politika ahafahana olana amin'ilay lakan-drano dia mamaly azy avy hatrany hoe milohan'ny fahavaratra telo volana milohan'ny fahavaratra dia manomboka ny curage systématique ny lakan-drano rehetra isapokotany mba ahafahana miandrika ny andro fahavaratra fa zay le hoe fohezaka fa tsy hoe rehefa tonga amin'ny fahavaratra dibo-drano zay vao mikorobaka amin'ny fanjakana sy ny commune manaraka izany mikasika an'ilay hoe embouteillage mbola mikasika an'ilay assainissement ihany zay mifandray amin'ilay resaka hoe embouteillage mamaly an'ilay hoe cap Madagasikara avy hatrany hoe mila manao fotodrafitraza tsy lavitrezaka fa raha miasa tsara tsika dia miara-miasa daholo dia azo heverina ny fanatanterahana an'izy hoe manamboatra lakan-drano lehibe mihitsy ahafahana mandefa sy mievacuer an'ilay rano eto Antananarivo renivohitra tadio fa efa hatramin'ny repoblika voalohany no nisy farany zany fotodrafitraza zany fa mbola tsy nisy be ny tanàna mihitsy nanana zany programme anasa izany manaraka izany ilay embouteillage fotodrafitrasa ihany koa ny amahana azy amboarina ny lalana rehetra zay efa misy zay azo atao ny lavaka sy ny lalana ratsy rehetra ary koa manokatra lalana vaovao mamaly an'ilay hoe cap Madagasikara fa tsy ny haintsarynareo manokatra lalana vaovao tsika mba ho tonga mégapole tanàn-lehibe mitovy amin'ny any ivelany Antananarivo renivohitra farany mikasika an'ilay hoe fampidiran-ketra telopolo isan-jaton'ny etra ihany miditra ao anatin'ny kitapom-bolan'ny commune amin'izao fotoana izao fa ny sisa dia any am-paosin'ny mpiasan'ny commune mila ray aman-dreny toteny amin'ireo mpiasan'ny commune ireo ny mpiasan'ny commune ny tenanay dia afaka miara-miasa mpiasan'ny commune efa niara-miasa tamin'ireo Misaotra anao ndray matora fahamanana ery ndray matora ny Arinosy nisy fanontaniana mipetraka atao mikasika ny fanabeazana fa eo ihany koa ny embouteillage ny lakan-drano ny fampidiran-ketra sy ny resaka redevabilité eny tompoko io dia eto aloha dia lazaiko hoe ny tena antony ilatsahako dia mba hitondra ireo voka-pikarohana any amin'ireo ivitoera-pikarohana any amin'ny université ho fanasoavana ny vahoaka efa misy tompoko ny plan d'urbanisme nataon'ny université fa tsy mbola nampiarina amandraky ty ny androany
efa vita étude any fa any amin'ny hauteville dia tsy tokony anaovana fanorenana trano vaovao itsony satria na taloha amin'ny fanjanahantany ary dia tsy nieverina zany isin'ny canal évacuation d'eau zany tany amin'iny faritra avo iny ary aty amin'ny faritra iva dia tsika miresaka développement durable dia ny permis de construire ny fanorenana dia tokony andray an'ireny fepetra mikasika ny fikajiana ny tontolo iainana ireny dia mazava ho azy zany fa ny faritra iva dia tokony isin'izany tetikasa lazain'ny namana teto zay fa indrindraindrindra ny fanaraha-maso reny tetikasa na trano vao aorina ireny ary io ale amin'ny ao anatin'ny lalàna mikasika ny tontolo iaina le hoe pollueur payeur reny nanototra ireny no tokony akana vola anoerana an'ireny olona zay victime reny rano any amin'ny faritra iva reny fa mampalahelo mikasika amin'ny fanabeazana dia tsotra ihany io dia andraikitry ny rehetrarehetra io ary ny ataon'ny commune manokana dia mame sehatra ahafahan'ireny tanora reny miditra any amin'ireny trano natokana amakimboky sy anaovana fikarohana ireny ka anisan'izany ny fanaovana tranomboky moderna mba isin'ireny fitaovana ara informatika ireny tsika milaza fa misy ny cyber tsy misy ny zoson'izao fa raha mihoatra ny any amin'ny tany mandroso ohatrany tsy misy zany internaute zany eto amin'ity Antananarivo ty misaotranao Andriamatora Lilanousy Andriamatora anay voangy amin'izaka ny eritreretinao amin'ny embouteillage ny resaka redevabilité ny fanabeazana ny lakan-drano ny fampidiran-ketra fanontaniana daholo ia fa le amalina anazy roa minitra ihany ka natonona fotsiny ary ny anarany dia tapitra mitodika amin'ny monsieur Laza amin'le resaka hoe embouteillage iainantsika rehetrarehetra zay le diresahako ao anatin'izy hoe nirindra tamina rehetra zay atao dia mila manatanteraka aloha isika zay mametraka azy rehefa tsy anatanteraka tsika aza asiana kory fantatritsika rehetrarehetra fa problème d'indiscipline totale ny mahatonga atsika miaina ao anatina tena embouteillage na dia hoe 295 km/h ny arabe eto tsy mifanaraka amin'ny isan'ny tomobile rehefa tsy vonontsika ny fanaja dia tsy ho avitra mihitsy io embouteillage io raisiko ohatra anisan'ny embouteillage monstre indrindra eto Antananarivo eo amin'io lalana Nosy be io Anosy Zato embouteillage be tsy laitra eo ndraindray tafakatrahady telo nandamina teo reo tompony andraikitra reo le polisy sy ny gendarme mandarima eo amin'io lalana eo lamina le izy tamin'ny farantaona izy nandeha le lalana fa misy tompony andraiky mpanjakana anankitelo V8 anankiroa dia Citroën ray mandeha amin'iny lalana iny dia rehefa nandeha reo anareo nalaminy le mpandrindra dia tonga dia niteneny le tompony andraikitra teo hoe tsy ho anay zany zay maika ka rehefa tsy vonona ny anaty tsika rehetrarehetra aza manantena ninninne azay le teneniko hoe discipline miainga aloha le izy avaty amintsika ka raha hoana Antananarivo renivohitra iza raha sitrapon'Andriamanitra no voalohany mila manaja an'izay dia manaraka ny rehetrarehetra manaraka amin'ny fandaminana miaraka amin'ireo polisy municipal sy ny sisa amaliky kely an'le resaka hoe assainissement manahoana momba anay misy ny antsoina hoe SDO structure directeur schéma directeur d'assainissement urbain efa disponible zany azosika hijerevana anazy amaliko an'le hoe projet à long terme 4,6% ny taux de croissance satsika urbain tsy maintsy manaritra an-tanatsika misaotranao Andriamatora anay voanjaka Ramatoa Manatsoary Lala nisy fanontaniana momba ny embouteillage teo ny fananantany ihany koa ny resaka redevabilité ny politique mandeha le micro ieny ary mamela ianao aloha fa amiareto vahaolana manaraka reto foiezaka satria tout est affaire atana be loatra ny zavatra fonjimaika tokony atao momba ny embouteillage vahaolana etiko amin'izany dia
ampahafantarina ny olona lalàna velona zanako 7 taona nahazo permis tsy hainy aizany céder le passage aizany ny interdiction de stationner mila amena information ny olona ny faharoa ampiakarina ny sazy rehefa fatany zavatra tokony ataony ka tsy arany dia atao lafilafo ny sazy amin'izay mety anara-dalàna izy fa tsy amekely bôjy ho an'le polisy. Fahatelo ampiana ny feu tricolore ary atsaraina ny arian'ny taxi be zay tena tarika fitohanana lehibe amin'ny resaka embouteillage. Olana lehibe koa ny rano eny anivon'ny faritra iva satria amin'ny Roamaraina dia mandahatra so ny olona angalana ireny rano ireny. Fiara-miasa tao miaraka amin'ny mponina eny anivon'ny Fokotany, ny mponina rehetra ny tokantrano zay efa tonga ny rano ao aminy ka vonona hiara-iasa amin'ny commune dia ravonina izy ny ara-iasa dia ho asiana atao asiana popon-drano zany ao aminy ary anangana bassin raha manana tokotany kely satria ny commune tsy manana tany tsony any amin'ireny 2e sy 3e 4e plan ireny anefa ny misy olon-tsotra manana tany be tsy miasa ka angataka fiara efa tamin'ny hidina teny foto moa dia efa anjatony isaky ny boriboritany no vonona hiara-iasa anangana ireny popon-drano sy bassin WC public douche public maro ny olona tsy manana an'izany any an-tokantrano. Manaraka ny bus social enjana koa ary manana toerana goavana ny fitateram-bahoaka lafo misotranao tonga manatsoa ary lato toiziko amin'ny manaraka mbola mitoizantsika avy eo ramatoa ravolo manana lalatina mety fatoka micro saika mandeha misotra betsaka sotra lalana fantany apetraka teo embouteillage tonga dia mamaly hoe ao anatin'ny tetikasa efa misy zay le toko hoe andao mba fantarina aloha le zavatra efa misy mba tsy ivoana amin'ny zavatra hotenenina isika. Efa misy ny programme mobilité urbain efa miaritra eto amin'ny tanàn'Antananarivo eo amin'izao fotoana izao nanomboka an'izany tamin'ny fitantanana tanàna PDS Edgar Razafindrava efa hitatsika ireny arehana bus ireny natsaraina ny 119 zany zao efa fantatritsika fa mandeha zany amena le toerana kely amiantsona ny taxi be mba tsy hibahana amin'le resaka embouteillage. Io programme projet mobilité urbain io dia mitohy satria efa maromaro ny zavatra tokony atao amin'io fa ny lehibe indrindra dia marina ny tenin'ny zandriko iandry stand-up teo hoe mila éducation citoyenne et civique zany amin'izao fotoana zao zany ny PAMU 3 na le programme d'amélioration de la mobilité urbaine dia efa miditra amin'izay enquête ménage zay manahoana ny ahafahana mitaizany le mponina mba hifanaja. Faharoa io projet mobilité urbaine io mahakasika ny embouteillage any dia mifanaraka amin'ny resaka transport io transporteur ary mifampiraraha amin'izany amin'ny CTU tsika misy olana foana io zay le teneniko hoe tsy maintsy ifandona amin'le fitondrana fibe foana ary fijoroana amin'izany mihitsy no ahafahantsika mamaha zavatra maro mba tsy ho fairano ny tanànatsika. Mahakasika ny resaka hoe tetikasa maharitra lasain'le zanaka teo ao nge zany zany intercommunalité projet grand tana fa aleotsika tsy teniteny foana ho hita tsara fa marina ndray tenin'ny zandry vavikary lalato hoe be ny foiezaka tsy maintsy atrehany raha tsy manana ny asy ny mponiny raha tsy miverina ny asy ny tanàn'Antananarivo tsy kelikely ary misy zatra maika be mila atao an'izany popony rano mba fantaritsika ve fa eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra sa boriboritany enina dia 1062 fotsiny borne fontaine misy amin'izao fotoana izao nefa Razafindrava Edgar navita borne fontaine 10 finisy ny tantana ny tanàna misy chiffre be dia statistique ho mety mahakasika manana iverina le resaka mangarara rehefa avy eo iverina amin'izay tsika rehefa avy eo
mety hoe foy ilay fotoana ahafahantsika candidat mamaly an'ilay fanontaniana be dia be fa mahita tanana be dia be mitsangana fa ny fahaizantsika misafidy ny fanontaniana valintsika ihany koa mampiseho sahady amin'ny mpifidy atsika hoe aiza ho aiza ny lahara-pahamehana hoentintsika rehefa isika no hitantana ny tanàna. Andray anankiray atao aloha ato tsika raha mise efa mitazona micro dia atao rina ato misy vehivavy manangatanana manao akanjo menamena dia atao aloha ato misy be dia be tsika samy te ametraka fanontaniana avy atsy aoriana atsy koa misy namana manao akanjo marron riarinry dia avy atao voany ato misy namana anankiray ihany koa efa nanangatana atao dia iriarinry misampy lamba ihany koa raisitsika ny fanontaniana. Ray minitra dia afoizina raha mbola vitantsika foy ary tsy manina satria be dia be mihitsy namantsika mbola te hametraka fanontaniana androany. Miaraba doka aja Rasoanarivo olo-pirenena tsotra fanontaniana apetraka amin'ny vatana amin'ny candidat era-fahalemanana tompoko. Raha nandinika ny programme anasanao dia misy teboka momba ny fandriam-pahalemana sy ny fitohanan'ny famovoizana izay somary nanaitra kely ny tenanay dia ilay hoe tetikasa izay mila fiara-miasa matotra amin'ny fitondram-panjakana zany ny polisy nasionaly ary ny eo amin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo sy ny polisy communale. Zany hoe matsapa ve ianao tompoko fa amin'izao fotoana izao hatreto tsy misy izay fiara-miasa matotra izay. Raha tsy misy izay fiara-miasa matotra izay ve tompoko avy amin'iza ny lesika avy amin'ny fitondrana foibe ve tompoko sa avy amin'ny mpiara-miasa sy ny mpitantana ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Etsy aoriana etsy manao lavatanana marron riarinary le manao lavatanana marron Arabella Marionic Uchuts Satarana Fitinam kekele aminao matamianrara aloha tamin'le zavatra teo hoe zanako nanao télé-passage tsy tokony afaka pierimena ohatra ka tsy maintsy télé-passage dia faharoa manarakaraka izany mba mitodika amin'ireo candidat samy manana an'le programme an'asa vina lavitra ezaka daholo dia mino fa vavolombelo dia famerasy ny orinasa rehetrarehetra hoe raha ny ray aminareo afa-tsy tonga ho mety matahotra tsy fantatra raha ny ray aminareo reo no lany dia tena vavolombelona tokoa hoe ty orinasa ty hoe atateraka le programme anasanareo satria hita fa tsisy ratsy na ray ary sorato amisaotranao andray avaty sika le vehivavy nanao menamena ry no metsika fitenenana teo dia le namatsika misampy lamba riarina ry rehefa avy eo mivelona ihany. Le micro azafady efa mitsangana izy. Fahamerampanareo rehetra candidat tonga nanatrika ny débat fanontaniana mapetrako dia ho an'ny candidat manana mampanantena ny mpamatsy-vola izay heverina angamba fa mbola ady atao hoe ady sarotra ny azahoana mpamatsy-vola amin'izao satria mbola korotana ny tanàna manaraka an'izay hoe ny mpamatsy-vola izay ampanantenanareo efa azo antoka fa anatrika hatramin'ny farany ny projet izay apetrakareo fa tsy vonjomaika fotsiny araky ny fampanantenana izay rehetra fa napetrakareo ho an'izay tsy mampanantena mpanatsy vola indray kosa
dia mety ve azo antoka tokoa hoe fa ny anatin'ny programmanareo efa manama zany programma matipaika tsy ilana mihitsy ny mpamatsy vola sa hoe any orinany nareo mety miantso ihany an'izy ireo anampy anareo. Misaotra anao. Ataontsika namana tsirina tsy ilay misampy lamba menamena. Misaotra tompoko manome fitenenana. Miara-banareo candidat rehetra ny fantaniana monsieur Lova ny fantaniana voalohany izay apetrako mitodika amin'ny madame Arlala Ramanatsoa mikasika andreo fako ny savovona be eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ahoana ny fandaminanao andreo fako izay misavovona be reo marina fa tsy ny commune Antsonga ndraikitra andreo nefa eny amin'ny tanàna izay andraikentanao Rapitso misy azy. Ahoana ny programmanao manoloana izany. Mikasika an'ilay namana anankiray nametraka momba lycée de le passage teo nilaza tsara i madame Arlala Ramanatsoa namana hoe diso ny zanany na dia nahazo permis ara tsy fantany akory mitenitenenina zany dia mila hitsitsika rehetrarehetra. Misaotra tompoko. Misaotra anao. Atao voany ato misy anankiray. Misaotra tompoko. Rakotomanga olona tsotra fantaninareo. 20 taona zao tsika nahazo fahaleovan-tena. Ametraka premier ministre tsy maintsy manontany ny comité international. Izy ny président Hollande tsy maintsy maka ny avalany ny comité international. Fantatrepetraka aminareo oben'ny tanàna na tianareo na tsy tianareo dia tsy maintsy misy tanàna avy any arinany hilaza hoe hitiny ben'ny tanàna hiverinay fa mety aminay. Raha tsy mety aminy ianao, ahoana ny fifandraisana mety isy eo aminao sy ireo mpamatsy vola sy ireo comité international ireo. Na dia eo azy ilay lalàna napetraka tao amin'ny assemblée hoe afaka mifandray mivantana any ivelany ny ben'ny tanàna. Fantanina faharoa. Ilay tetikasa napetrakareo teo dia misaotra anao. Ray minitra ihany no natokana ho antsika mpametraka fantaniana. Miverina rehefa avy eo mino fa mbola misy namana ihany afaka mametraka an'izay fantaniana izay rehefa avy eo. Atolotra Andriamatoa Ravololo manana lalatiana ny famaliana ny fantaniana voalohany ny fifandraisana amin'ny mpamatsy vola ny resaka fako mbola azo iverenana ihany koa ny fantaniana napetraka tery amin'ny voalohany raha toka mbola manana ho tenenina ianao. Iansotra betsaka ny tena marina aloha dia izao hoe izany rehetrarehetra ambaratsika izany tsy ataony kitrany an-trano ataony mangarahara dia misy namako efa niteny teo hoe ny ben'ny tanàna no tokony ohatra voalohany amin'izany. Ahoana ny any kely malagasy hoe ny ben'ny tanàna mandeha mitsangatsangana any Allemagne nanao formation dia any Paris manao appel nefa ny tanàna sy ny vahoaka mahantra tsy azo ekely izany. Ilaina mazava tsara le izy. Ny faharoa dia hoe nenay mpanohitra araky lazaiko teo misy zoin-kevitra misy lala-kevitra mazava velo rano mpanohitra tsy andisy fanantenana ntsony ny malagasy ary anova fanao politika mifampitoy an'izay ny velo rano nataonay tamponina Antananarivo voarakitra ao daholo izany hoe ametraka organe de contrôle izay riponina Antananarivo raha lalatsiana Ravololo manana ny ben'ny tanàna Rapitso miaraka amin'ireo mpanolotsainany misy rafitra ao ahafahanareo manara-maso izay tianareo isan'andro isan'andro otrina ny lasantsy laninay maloto loatra ny fitantanana Antananarivo ao anatiny ao ka tsy ho vitantsika mihitsy ny anarina raha tsy ny fitantanana anatiny no mangarahara sy azo mitonina raha-maso. Malaina mandoetra ny olona tsy miditra vola satria tsy fantany makaiza ny etra alohany. 31 milliards d'ariary budget primitif en commune amin'izao fotoana izao. Budget primitif ho ihany fa tsy hoe miditra daholo kory mietra amin'izany rehetrarehetra izany. Resaka mpamatsy vola za efa nitantany niaraka tamin'ny Gara Zanamasy niara niasa tamin'ny région Île-de-France nahitana ny sapeur pompier io ary mametraka ankehitriny fa ny fitantanana tanàna Antananarivo dia efa misy mpamatsy vola efa mpiara-pombonantoka hatramin'izay tsy voatedavina kory ary tsy andoliana na andadisana fa partenaire lazaiko teo satria tsy maintsy avertsika ny fiandriana nyty tanàna Antananarivo ity fa tompony
ny malagasy monato a fa tsy mpangatakatiny ity Madagasikara ity maleo tena ao anatin'izany charte de l'opposition efa nataona izany koa makasika an'izany fiandrianana zany démocratie ny fototra ny fampandrosoana tsy maintsy omena fahalalahana ny mponina eto amin'ny tanàna na Antananarivo ao anaty velorano daholo zany efa vita soni tamin'ny premier jour de campagne Ramatoa Manantsoarila. Enjana mihitsy ny quel débat puisqu'il y a les programmes zay rehetrarehetra rosoko eto a ny tenina manatatsy hoe telo tanteranao raha ve zany rehefa lany anao madame flyers plus de 600 000 flyers sy gazety nozarana ampifidy eto Antananarivo profiny afaka hoentiny raha ohatra ka misy tsy vita hiezaka arak'izay azo atao amin'ny fomba rehetra. Exemple ana olona anankiray tena nakahery anahy tao anatin'izao firotsahako izao ary izao fandraisana andraikitra izao Père Pedro. Nisy fotoana taminanao état des lieux ozy izy amy impossible sarotry ty raha ty fa rehefa niona taminy a dia ozy izy amin'ny alalan'ny olona anankiray afaka navotana olona maro ohatrany amin'ny alalan'ny olona anankiray no afahana tondrany olona maro any amin'ny fahaverezana any amin'ny fahantrana moa zany fa tsy hoe fahaverezana mikaizy nefa very koa rehefa tena mahantra tsotra ny zavatra ny tenen'ny Père Pedro tamiko iozy izy rehefa tsy mijery ny masonao apetraka ao any amin'ny priorité ny masonao rehefa tonga amin'ny toeran'io ianao ka varina any amin'ny zavatra fa ny masonao dia vadika adala ny lohanao. Dia ozy izy aminareo hoe proof eny amin'ny 600 000 personnes zarako ny flyers ny faniriko ahitady vahaolana ho amponina Antananarivo. Ozy izy Père Pedro, j'ai couru le monde nandeha zao tontolo zao nitady vahaolana ho an'ireto olona reto 12 000 enfants isan'andro isan'andro ny fanan'ny Père Pedro 3 000 foyer no natsangany olona tsy manana fahefana olom-pirenena tsy malagasy mavita an'izany amin'ny malagasy maiky fa zama eny famatoa Arlaky andrematoa Hanaivo Andry Herinjaka. Ya entoko misaotra anao ino moa le zavatra tenenina teo nisy ny teny hoe ahoana ny alalàna fa anatanteraka an'izay otrakoatra an'izay le izy ny tsotra fotsiny resahako hoe sady anoizako an'le tenitenen'ny namana Lalatina Rakotolazavy teo hoe tsisy tsy manao politika ao anatin'le izy marina zany fa za tsy manao an'le politique politicienne fa politique de développement angamba ny azo resahana teo zay manao politika ao anatin'izay fa ro manarakaraka an'izay dia le hoe ahoana ny ilazanao fa ho tanterahanao zany tsotra mitodika aminao ary Antananarivo mivady aman-janako tsy ho velomiko amin'ny alahelo-bahoaka efa veloko izy ao fa izao mila atsika rehetrarehetra mitsangana mandray andraikitra. Inona ny système misy eto amintsika miresaka foantsika hoe démocratie à Madagascar, il n'y a pas de démocratie. Ny zavatra misy eto Madagascar ineptocratie. Zay ny zavatra misy eto. Et qu'est-ce qu'on entend par ineptocratie? C'est un système de gouvernement où les dirigeants sont élus. Les dirigeants les moins capables de diriger sont élus par une population les moins capables de produire. Zay zavatra misy eto amintsika. Natonga anazy sy ny teniteneniko voalohany raha ilatsaka ho candidat be ny tanànana Antananarivo dia hozy aho mety tsy za ny tokony hipetraka eto PDB ny olona afaka mavita any. Mais à défaut de coq, la poule chante. Rehefa tsisy anao dia ataoko aloha ao anatin'le zay tenenako antsika rehetrarehetra tsy zany mavita. Aza tena miteny za tsy mpanao magie fa tsisy mitsanga aminareo satsika rehetrarehetra ao anatin'le izy za magnentana anareo mbola misy ny fotoana
mitsanganina reo miedivina reo aza veloatr'izao io firenena io mampalahelo tanteraka zay ny famizarako amin'ny malagasy rehetra sy ny mponina Antananarivo ray manontolo tsy velomiko amin'ny alahelo bahoaka ny vady aman-janako ena zany c'est une honte d'être le fils d'un politicien. Misaotra anao Andriamatoa Fanaivo Andriamatoa Raniry Arnosy Alimarana. Eto ny adievitra raha fahitako azy asa raha mitodievitra amiko nareo aloha fa ohatrany ataoko hoe miodifodineo ihany ary ny zava-dehibe dia ny anjara-toerana zany vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana zany rehefa omena fahefana ny vondrom-bahoaka zany hoe ny olona ao amin'ny faritra anankiray izay omena izay atao hoe andraikitra izay ary miainga amin'ny fanajana ny zo hifototra zay ve dia andray ny andraikitra ka ho ia hoe ny adievitra eto dia mbola adievitra fiarahamonina ihany mbola miverina ny lazaika hoe ilaina ve sa tsy ilaina vondrom-bahoaka ity anjara-pahefana valiny ilaina ary efa ilaina vondrom-bahoaka ity anjara-pahefana dia isika ny tompona andraikitra amin'izany ahoana ho izy ianareo zao ihany rehefa ao anaty vondrom-bahoaka ity anjara-pahefana dia hojerena hoe inona no andraikitra sanitsika avy elahoany ny fitondrana foibe ny andraikitry ny commune dia tokana ary tsotra ihany ny ampiroborobo ny fampandrosoana eo toerana misy azy amboteiazy fako tsy fandrimpalemana tsika menakavy ny tompon'izany eo anatin'ny atao hoe firesahana akanany evi-bahoaka ka resaka amboteiazy ianao resaka ny ligne 119 pilote mandeha any akatsy eo ambojatovo eo na misy polisy zato merivo ary eo tena mahita an'izany isan'andro eo dia mijanona eo reo taxi be reo malohana niakatra any amin'ny planety any mila resahana zany ny coopérative mila resahana reny chauffeur ireny mila resahana ny tompona andraikitra any amin'ny filaminana ny polisy ny zavatra rehetrarehetra mifandraika amin'izay zavatra zay tsika menakavy tokony ifammetanana amin'izany indray mandeha teo pasapito ambaty be mipetraka eo arinao tsy tononiko hoe izay PDS zay taxi be zao tsisy tomobile tompoko eo alohany eo fa dia izy reny eo dia le PDS dia ny tena katorina tena moa amin'izay ataoko hoe mbola tanoranora saina ihany nefa efa lehibe ihany eo tenatenany eo fa ndraindray ianao mba mahatsaro le fatanora ianao hoe papapampa misaotra anao Andriamatoa Raniry Arnosy tapitra ny rominitra toizy antsika indray rehefa zao Andriamatoa Fanomanana hery tsy ny heritry izy tsy ny heritry izy dia ny heritra ihany izy mifarany dia nijereny fotsiny Andriamatoa Fanomanana hery tonga dia mamaly mifantan'ny rahalahy aza kasika an'ilay hoe embouteillage misy ve mifiara-miasa eo amin'ny fitondrana sy ny commune ataoko hoe misy anay ny raha miteny hoe tsy misy fa amin'ny fieritreretanay dia tsy ampy satria tsaroana ny fiara-miasa izay matotra ny rahana tamin'ny izany entité izany dia ny police nationale ny commune resaka fitohanana eto Andrenivohitra andresahana zavatra efa natao ny fito amby roa arivo tamin'ny isika ny tatana dia misy fivoriana ny rahana isaky ny latsanainy maraina misokatra herinandro amin'ny première heure atao ao amin'ny commune atao Tsimbazaza tamin'izany ny rahana tamin'ny solitenan'ny police nationale routière sy ny vile tompona andraikitra ao amin'ny commune dia izay zany no mijery sy manao étude ny herinandro vaovao hoe misy fanadinana ve amin'ity herinandro ity miaizay ho aizavy ny point mety ho point noir sy ny sisa dia mio manarak'izay zany dia misy coordination mipetrapetraka tsara entre ny police nationale routière sy ny mpiara-miasa atao amin'ny commune manarak'izany le hoe tsara tatana vely le hoe mamaly ny teny le anabaviko ary hoe mpamatsy vola ampy ve ny ressource sy ny recette avy amin'ny commune io dia misy ataontsika hoe balance tsy mety ho ampy foana io fa ny ezaka voalohany indrindra aloha dia ny mi-encourager ny percepteur ny mpiasa amin'ny commune mba hampiditra ny hetra araky ny tokony izy tsy mety hoe tonga dia azo zato isan-jato zany fa araky ny nataonay ihany koa tamin'izay ny tatana dia motivena mihitsy mipiasa ny commune arakaraky ny recette tafiditra sahary omena prime mihitsy aza mba tsy azon'izy ireo fakapana hoe anao kolikoly na tsy apiditra ao anaty kitapo-bola ny recette communale manarak'izany momba ny fako
dia misy traikefa ihany koa io zany a dia arakaraka ny isan'ny camion maka ny fako a sy ny fréquence anaovan'izy ireo ny fangalana ny fako tsara aloha amin'ny alina izy misy cadence zany izy io zay tokony respectena misaotranao Andriamatora Falimanana hery Andriamatora Kotoary Tsifa Asina misy an'ilay fantanina amty roa hoe iankina amin'ny mpamansy-bola foana ve ny tanàna-Antananarivo renivohitra tena moa zany efa nisy foana niara niasa koa tamin'ny tanàna-Antananarivo renivohitra ny amin'ny tetika asa samihafa izany marina mihitsy fa misy mpamansy-bola tsy anatahana intsony fa efa mpamansy-vola ny tanàna-Antananarivo raha resaka lelakany teo zao ny AFD dia misy financement ataony amin'ny tanàna-Antananarivo manomboka 2016 mandrandratra ny 25 000 € anaovana curage ny canaux rehetrarehetra tsy mila arale namazo be da be tetikasa efa misy any na reny arabe sokafandreny ohatrany aminay fotsiny tetikasa hitare koa dia fanokafana lalina manomboka milarobia ka tratia ambodroa vokany midika maromaro karazana lalina efa ao anaty tetikasa ny gouvernement fa oka tsika tsy amita bahoaka ity aloha tetikasa ohatrozodroa kanefa ao anaty tetikasa ny gouvernement tany izy anankiray koa tika tsindrina dia mampahovo ny tetikasa rehetra dia fampiakarana nireo valopolo isanjato ny farim-piainana satria ireo valopolo isanjato reo teo anatin'ny fantrano karaha mieritreretika no tetikasa lehibe nefa le fiainan'ny olona valopolo isanjato sy miakatra dia tsisy tika ny tetikasa zay eritreretika tao ny ao anatin'ny mpanolotsainan'ny kominaly manokana dia misy karazan'olona samihafa ao misy olona avy any amin'ny faritra iva ao zay antsoina hoe le maka mibetsy mitantatra moa fa tsy hoe faritra iva amin'izao fotoana zao misy olona manam-pahalalana ao misy olon'Andriamanitra ihany koa ao zay ilaina amin'izany hoe fanoran-tsaina amin'ny endrika samihafa izany ary anisan'ny tetikasanay lehibe dia fahaleovantena ara-tsakafo eto Antananarivo renivohitra io le makobetsy mitantatra io dia hiady mafy zay tsy hototofana intsony fa azo atao mamboly vary indro ny le makobetsy mitantatra sy laniera io dia afaka aneo tena ny tanàna-Antananarivo renivohitra fa lalaoviny tanàna io antokantsika rasa lavatra vary dia midina foana fantrana eto Antananarivo renivohitra zay zany tena hiady mihitsy hoe tsy azo totofana intsony ny tambary fa mampahantra malagasy zany hoe fanotofana tambary zany lasa malafatra vary malagasy ary anangana silo ngezabe zay eo laniera misy tany commune laniera eo ho fitehirizana vary vokatra amin'io betsy mitantatra io za zany isan'ny tetikasa azo atao zany tsy mila famatsim-bola be zany fa gérena tsara fotsiny ny rano eo bodimita amin'io hoe bassin de pompage io dia afaka mamboly vary indro fa maninona mpitondra fanjakana na mpitondra ny tanàntanarivo tsy nanao an'izany hatramin'izay satria misy volonté ilaina ianao manompo vahoaka riteraka 12 taona efa nanompoky vahoaka eny amin'ny faritra rehetra ny fandray amin'ny kosy rehetra na ny mpamatsy vola na mpitondra fanjakana na ny vahoaka madika dia haiko avokoa mifandray amin'izay ka za lehibe ny tanàna olany eo dia iova ny fiainam-bahoaka valopolo isanjato tsy kabary zany fa fiainan'olona maro rehefa lovainay ry toera-pianakastrana pastera Kotoatsifa mitsika ny Ramatoa Rakototra Zafanatiana ny fitenena Qu'est-ce qu'elle les financements napetraka le madame Tary zay manao couleur ny freedom dia hoy izy hoe ahoana ny financement nefa tsika tsy mbola mahazo financement avy any ivelany tsy mitovy le financement hoe aide budgétaire na aide à la balance de paiement izay amin'ny fanjakana foibe sy ny financement an'ny communauté na ny commune takany Antananarivo renivohitra misy ny partenaire permanent takany AFD ny région Île-de-France no ONU habitat ny PNUD sy ny sisa izay eo foana tsy jereny loko politika ihany koa so dia samihafa amin'ny fireana politika ny fitondram-panjakana foibe dia tsy ampiny fa ampiny foana misy an'izany famatsim-bola izany fa disponible foana fanjara lehibe tanàna eo no miady mikasika an'izany kasika an'le hoe fiara-miasa hoe tanany communauté internationale foana zay nge ny ilaina n'le vahoaka mahatsapa ny lanjany zany hoe souveraineté zany na ny fiandrianam-pireneny zany io rehefa tsy ny vahoaka miara-mentana na iza mpitantana teny communauté internationale apetraka eo rehefa vahoaka ny miara-mentana hoe tianay apetraka maneho an'izay safidiny zay tsy maintsy miara-miasa aminao fianakaviana iraisam-pirenena fahaizanao mametraka an'izay fiara-miasa izay no hitsarananao hatraizany capacité de leadershipnao ao anatin'izay fitantanana izay vavolombelona ve reto olona manatrika reto na ny caméra sy ny sisa ozany namana tatsy izay niteny
ny angava ny andresako anazy dia tsotra zay rehefa nazavaiko tamin'ny malagasy rehetra sy ny mpiraimonina izay nifanena tany anatin'ny fampielezan-kevitra tany hoe 5 taona aza ny tena nitabataba tao anaty radio tao niady mikasika an'le vahoaka tsy nisy hoe fahefana tsy nisy ninninina akory nanao akoho vavy maneno izy ny sasatsasany mahay azy izay ireharehan'ny tena mihitsy izay fanaovana akoho vavy maneno zay satria ny adivana ho an'ny tompontsoa amin'ny mpiaramonina maro be ny problème mpiaramonina izay efa nivahana tao anatin'ny radio io na tao anatin'ny fikambanana freedom ihany koa ko tsy mbola nanana fahefana aza nanao an'izay tsy nisy tambany tsy nisy ninina ko mainka aloha fa nomeny vahoaka an'izany fahefana izany ve dia tsy hanao izay hamendrika an'izany fitokisana izany ny farantiako asina fanamariana fotsiny le hoe ohatrany manana impression kely ako amin'ny sasatsasany amin'ny namako hoe to mametraka ohatrany aty ampiandohana principe hoe adversaire zany le mpiasan'ny commune reo ange miara-iasa aminao na tiana na tsy tiany zany hoe amorona mpiasa 4000 vaovao anao fa tsy maintsy ireo no miara-miasa aminao dia ireo zany ametrahanao an'izay fifampitokisany izay sotra toko misotranao fanatovakofina zafy lalaty andray andiana fanontaniana farany isika apatsahiko fa mbola misy fotoana fa atsika miresaka manantona tsirairay anireo candidat ireo rehefa ao arin'izao ady hevitra izao andray andiana fanontaniana 5 farany isika dia amaly ny candidat dia avy eo isanay antsotsika hoe petit salon afahatsika manantona ny candidat tsirairay fa mipetraka eny avokoa ny toerana afahatsika miaona sy miresaka misy namatsika manao palitao fotsifotsy ato aloha ato dia misy vehivavy namatsika koa eto afovoany any manao palitao maintimainty ato misy namatsika manao fehitenda anankiray ijery abady anankiray andremato manangatanana oui enao le manao solomaso ya dia asitsika anankiray efa nanangatanana efa ela koa le namatsika manao palitao gris sy maintimainty ato dia misy namatsika anankiray laza misy rahananao tamin'fotoana misy angamba no ok eny ara misaotra to Suivant Raphaël, consultant, mpitantana dédicace mitovy amin'ilay candidat manoloana etsy fantanina tokana faran'izay tokana mapetraka ilay programme anareo teo tsara tena hoe créme misy zavatra matsiro fanjava anankiray mbahataniko mahay ny programme ny andriamanitolo candidat Hervé Falmanana dia tia mitany anao manokana tompoko mahasavy ianao amin'ny programme anao io anao budget décentralisé satria miresaka ifotony ianao mahasavy ianao ampito ny hoe ny fananana na ny oentomanana any amin'ny fokotany soratra misotranao to azo apekato i Pascal madame. Je trouve pas faire l'association des professionnels de l'État, de Madagascar. Quand la magie en voisin, tout une référence que une université, n'a pas ni plan d'urbanisme. Soit là, on va faire une université, Manoïsan. Par jour, là, il y a la géographie, une discipline, et d'autres magie, quand il y a une KPA, il y a Timasa, un jaïf, un paquet de chalet, on fait la fois une discipline examen. Fatelo loin dans la phase analytique et ton etimis à la chambre ambulante totalnative tinisi efchamita apashunatanativa tagua nisena rusnajo eza waita nifajasinajo le projet c'est pas madame docteur Zoan continuité misré ça ni fonctionnia mi c'est comme quelqu'un grand cana à au début ni décharge ou à chambre des affaires pour aller au bout dans le fac ça est la lumière des chambres des femmes satria fatatrareo nazalanitra dia efa tsy mety intsony farany mihoatra ny 100 000 personnes isan-taona ny olona vao tonga eto Antananarivo aiza ny masinareo zareo misaotra anao misy namatsika anankiray aloha ato misaotra atsika rehetra na amin'ny fitenenana misaotra atsika candidat tonga amin'izao fotoana izao fanontaniana manokana angamba mahakasika amin'ny mpanohitra numéro 1 hoy izy teo ahoana moa ny itenenanao Ramatoa Lalatiana Ravolomanana hoe mpanohitra ianao manarak'izay
inona no ambaranao mahakasika an'ilay sapa manokany tanàna zay angamba dia manantena valina ny statut de la ville ihany koa sotra tompoko Sotranao, aty amin'ny sisiny any tsy misy an'ilay namatsika manao solomaso. Monsieur Stéphane, secrétaire fikambanana kakaity amin'ny Saint-Rémy, efa nisy akanjo ihany moa ny fanontaniana koa, dia aleo ngamba ny hamanana anazy mena ny monsieur le député ilay vahoakiny ny fisiany. Azafady tompoko zay tsy mahay fitenenana raisitsika fotsiny ray minitra ihany no hitambarany fanontaniana apetraka izy mirahalahy tsy mihoatra ny ray minitra ny fanontaniana. Tsika fanaja lana ray minitra monsieur le député afaka apetraka ao ny fanontaniana efa telopolo sekonda fanontaniana mipetraka sy ako apetraka amin'ny rahabatoraloha vanomanana sy rahabatoverinily afa tsy teo izy dia za tena tany fotsiny amboka manao oa i lalatena rakotana zasy ray aminareo sy lalatena ravolomanana no mentefa amisaina eo amin'ny mapara ka zao ianao moa ny fanontena ianao zany efa manantena no lany ianao ve anao ohatran'le nitoananay efa lany eo dia tsipaka ambavafoa sa hiaraka voaka maro misafidy fatinenanao teo. Misy namatsika anankiray iraisitsika ny fanontaniany farany ato manao fehitenda somary maramara avy ato akaviato efa mitsangana izy. Mahery président national ny génération active de Madagascar. Fanontaniana voalohany anareo candidat rehetra. Fantatritsika tsara fa ny chef fokotany tompoko dia ny chef district no manindry azy. Andikapingezabe anareo io raha toy ianareo ka lany eo ny aray asamy. Inona sosokevitra-reo amin'ny fiara-miasa aminy amin'ireo tetikasa marobe zay rosinareo ireo. Fanontaniana faharoa. Tonika manokana n'Andriamatoa era fanomanana sy ranabaro zay tsy tazako amin'ny sisiny indrindra larana fahasiva tsy diso aho. Ianareo reo dia fantatry ny olona rehetrarehetra zay manatriketa fa misy olona ao an-damosonareo. Fantatry ny rehetra zany. Fanontaniako tokana ihany sady tsotra. Mety ho azo eritreretana ve tompoko? Fa hampanantenanareo fa tsy hiverina intsony ny nitranga tamin'ny 7 sy 4 fanontaniana fahatelo farany iarana amin'ny candidat rehetra. Ianareo milaza teo fa atoky amin'ny fitantanana dia iasa satria ny ao anatin'ny commune urbaine dia io tokantranonareo voalohany. Tsy azo dia tsy hita nefa. Tapitra ny fotoana ampatsahiriko fa ao arin'ity valiny fanontaniana ity dia mbola misy fotoana fa atsika miaona amin'ny candidat tsirairay ho atsika izay te hanantona azy ireo manokana dia efa misy toerana napetraka ho azy ireo ahafahantsika rehetra manantona azy sy mbola mametraka fanontaniana mametraka amin'izy ireo ny ayantsika fa amaly an'ilay andihana fanontaniana farany teo isika atopontsika amin'Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy dia akisantsika makatia Ramatoa Lalatina Ravolomanana farany Ramatoa Rakotondrazafy Lalatina. Tato voantato misy mademoiselle na madame azafady nametraka fanontaniana hoe ahoana ny hevitra mikasika ny projet existant. Le projet efa nisy nge tsy ratsy akory fa le volonté politique nanatanteraka azy le sakatsakana ny tena nahatonga an'le teo aloha tsy natanteraka azy za tsy mbola niteny mihitsy hoe tsy hotohizana na hajanona eo fa rehefa misy ny projet zay naompy teo aloha dia tsisy antony zay tsy anohizana azy akory tsy midika akory ny fitenenana sy mifamelabelarana amin'ny programme eto dia tsy alehany daholo ny teo aloha rehetra tsy ohatran'izay angamba ny fomba fijery azy. Plus de 800 000 personnes par an ianao ny tonga eto Antananarivo tsy hoe tonga eto 100 000 mifamezivezy zany manampy an'izay inona no io zany na tiana na tsy tiana ary ao anatin'izay politika tsy maintsy jerevana efa tonga dia efa ampidiriko sahady za manko mahita hoe nenay ao anatin'ny fikambanana Freedom le eto Antananarivo renivohitra aloha no tena zava-dehibe iny zany aloha tena maiky fa na izany lajany tsy maintsy na tianao na tsy tianao ianao mijery ny projet Grand Tana efa nisy étude nataon'ny ONU Habitat ihany koa mikasika an'izay averiko foana satria zavatra efa mipetraka zany ary outil anankiray izay tsy maintsy haingana dia nametraka ry zareo hoe tao anatin'izay no hoe ao anatiny ary zarainay izay fomba fijery zay hoe ny resaka logements sociaux na ny trano fonenana zany sy ny famezivezen'ny mponina ato anatiny ty tanàna Antananarivo renivohitra dia tsy maintsy jerena dans le cadre ny projet Grand Tana tsy afaka miolon'olona irery zany na tianao na tsy tianao ny ato anatin'ny tanàna Antananarivo ataoko haingana be satria
telopolo minitra telopolo seconde sisa ny anjarako mamaly ny fanontaniany sy ny bavam-bahoaka nefa olodinina dia angamba tonga dia mamaly ny fanontaniany le namana tatsy hoe ny mahasamihafa nge ny olona sy ny sisa izay niteneninao teo dia tsotra io ny fanabeazana politika azon'le olona ny éducation politika izay azony misy efa niomana tamin'izany fanaovana politika izany ary tsy ambona fa ny tena mba efa ampolo-taonany maro ny lomany sy niomana atao anatin'izay fanaovana politika izay tsy manana culture na trahison zany ny tiako tenena satria le tsy niomana nge ny tonga ao anatin'izay sehatra izay alohan'ny idiratsika amin'ilay petit salon dia mbola omena iray minitra avy anareo candidat naovanareo telo farany aloha rehefa aveo fa iodina amin'ilay valona fanontaniana aloha isika Andriamatora Kotoartsifa Asina. Voalaza teo moa zany ahoana le tetikasa rehetra izay misy navaraka any am-boalohany ny tetikasa zay nampidinina avy any ambony dia tsy naomby ny sivifolo isan-jato fa ilaina ny tetikasa minika avy any fotony zany hoe raha tena tia-paroso ny tanan'Antananarivo ianao ainga ao any fotony ny tetikasa anontany eo ny hevitry ny olona ny tetikasa zay tokony atao dia ianao manatsara ny fomba tanterana ny tetikasa zay le anankiray ny amin'ny resaka hoe mpivarotra zay tonga be tao Antananarivo na hoe olona lasa tsy manan-kelofany Antananarivo raha lany eo tenako dia samy manao fanampy fa anatin'ny telo ka hatramin'ny enim-bolana dia tsy misy tsony mpatory an-tsena na hoe mpatory an-dalabe reny azo tanterana zany efa nisy tetikasa be da be nampiaraka teo anivon'ny ministera-mponina sy ny tanan'Antananarivo fomba lalàna andreny olo reny fa tsy natao mola izy ary dia ny anankiray resaka hoe fifindramolona avy any ambanivohatra ho antsika zay candidat ilatsika tanan'Antananarivo fa taro tsara moa izy Antananarivo izy reo olo reo fa ny akamaroan'ireo olona toa reo dia avy any ambanivohatra ny faritra Ambatofotsy Andranomasina any amin'ny faritra Ampatolampiny zany olona manana trano ara-dalàna reny olona manana tany ara-dalàna fa rehefa tonga Maintsoatra dia miakatra aty zareo satria tsisy velomana any zany hoe raha be ny tanàna tia-mpandroso ny tanàna ianao dia mila miara-miasa amin'ny commune na hoe jumelazana commune zay aingany reny olona toa eto Antananarivo reny zany ny anankiray farany angamba dia hoe le fokotany zay ny ministère-ny intérieur no misahana azy amin'izao fotoana izao mampalahelo mihitsy zany satria niny na hevitsika eto ka tsy sahy ianao miady an'izany io ny vampitondrana fanjakana mahefa hoe iverina amin'ny tanan'Antananarivo ny fitantanana fako voalohany indrindra iverina amin'ny tanan'Antananarivo ny fokotany dia tsisy dika zavadralazaintsika eto satria tsy mainga ny fotony foana ny fampandrosoana fa mbola fanjakana foibe no manery ny fampandrosoana zay tiany atao ka ny tenako manokana dia nisy iady an'izany hoe fahefana miverina ny mivahoaka fotony ary vidira ny filoam-pokotany fa tsy tendrena satria rehefa voafily izy dia karazana gouvernement kely anankiray afaka tena ampandroso ny tanàna ary manana ny budget ahafahana mampandroso ny tanàna zay zany fa foifoy fotoanantsika eto fa araka nefa ny olazaiko teo Andriamatora fa manana hery tonga dia mamala fanontanian'le ranomanatitsika kasika an'ilay budget décentralisé raha ohatra ka izay no ady fa ny ao an-tsainay aloha dia hoe négociation angamba fa raha izay no ady ahafahantsika hoe miady any amin'ny fitondrana foibe azona budget décentralisé dia tena hiady tokoa tsika ho an'ireo fokotany ireo mba ho azo budget autonome décentralisé izy ireo ahafahana izy ireo satria mainga ifotony iprogramme eto nge dia vina ihany fa ny tena etaeta dia ny miaino capacité d'écoute any amin'ireo fokotany sy ireo mpiaramonina rehetra ireo isan'isany isam-paritra manaraka izany mikasika an'le fanontaniana avy ato amin'le hoe projet existant dia efa misy tokoa ireo ary hita davitra raha hoe grand tanat raha tsy diso efa nanao atelier isika tato amin'ny IEP tato Ampandrana miaraka amin'ny projet d'urbanisation ny raha antsika nanao atelier efa misy dossier petrapetraka momba an'izany ary miara-miasa amin'ny candidat Arivo Mitambatra isan'izany ny expert monsieur Gérard zay expert ao amin'ny ONE Habitat zay manolotsaina anay momba an'izany projet grand tanat zany ny projet grand tanat tsy tonontonona fotsiny fa mitovy amin'ny commune Antananarivo ihany hoe raha tsy hainao miara-miasa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny commune ireo raha tsy hainao ny hiara-iasa amin'ireo be ny tanàna voafidy ny périphérie ireo dia ho zaly foana ihany zany projet grand tanat zany farany dia hoe 2009 mety tsy mety efampy loatra angamba raha lahy le 2009 satria ny acteur tamin'izany dia mpitantana orinasa tsotra ny tena ndray fa rehefa resy dia nangina dia nakalesony
fa ny nanongana sy nyvoongana no acteur tamin'izany sotra tompoko. Sokanao dia matoka famanana eny andra matora ny arnosy arinana. Eny tompoko. Ny zavatra olazaiko mikasika an'ilay plan d'urbanisme dia tsotra ihany. Tsy milaza hoe ny université tompo anao ny plan d'université plan d'urbanisme fa manana fikarohana mikasika amin'izany université dia atao inona fotsiny kay ny fikarohana any anivon'ny université zay no isorako manokana ny filoty deratsira mitodika nanomboka nitodika filoham-pirenena irery tokana mitodika any amin'ny université amin'izao matsoan'izao firenena zao ary mitodika manokana taty amin'ny tenako a mikasika ny fomba mety hitatanana tanànana Antananarivo. Ny fotsiny aho hoe ny vongam-pikarohana any amin'ny université dia tokony ampiarina anatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Dia eto aparaparana koa sao dia tapitra indray ny fotoana dia hoy aho hoe efa ao anatin'ny sehatra politika ny tenako amin'izao fotoana zao. Ahitso kely ny teny namako sasany teo hoe technicien tsy atompo ohatra ny lazaiko tamin'ireny filohan'ny androm-panjakana Sénat, Assemblée nationale sy ny etsetretretra ireny milaza hoe za technicien fa tsy zao. Rehefa filohan'ny institution ianao dia mpanao politika ohatr'izay koa rehefa mitondra tanàna anankiray dia mpanao politika. Ka za teny dia ohatra ny gaga ihany amin'le hoe zay le zany le sehatra politika ohatra ny mahavariana ihany koa le fanao ny namako sasany teto hoe raha mikasika ny raha ohatra ka tsy lany dia zao ny a dia mivaliko raha tsy lany dia zany no mpanolotsaina fa za dia maniry ho lany ohatra nyrehetrarehetra ary amin'ny ataoko hoe ampanetretera ilazako hoe ny tenako agnampa no mba anisany mefika hitondra an'izany tanàna izany. Azafady tompoko fa dia ampanetretera ny resahako an'izany fa raha izany dia ozy anareo hoe ozy izahay hoe idio amin'izay ary université io atao inona fotsiny université io e sota tompoko. Misaotra anao andra matora ny arnosy aminanana andra matora fanaiky aminany. Mikasika an'le enesteo dia resaka andreo le hoe projet efa misy ohatra zany. Mademoiselle madame tsy fantatro hovako tolo ny ankabeazana ao anatin'ireny. Tiako zaraina aminao fotsiny ny avy ao amin'ny UN Habitat ny avy ao amin'ilay organisme rehetra aloha tsy te be da be mifanolotsaina sy miaraka ao anatin'ny système-pampitana discrètement. Azoko menanao fa eto avy eto ny dossier rehetrarehetra. Tiako maria sy fampiresahana be dia be le miasa anonymat miaraka amintsika ao anatin'le izy satria tsika tanora malagasy mbola betsaka ny matahotra. 4,6% zay le niteneniko tapaka teo ny taux de croissance urbain eto Antananarivo zay le mamea le 140 000 personnes isa-taona. Ary io tendance mondiale 33% en population mondiale urbain. D'ici 5 ans 40% en population mondiale urbain. Incontournable ny resaka urbanisation, incontournable ny resaka projet grand tana. Ary tadio tsara fa question bidonville eto Antananarivo ange 70% an'ny fokotany eto Antananarivo ange bidonville so dia tsy fantatritsika. Renivohitra Madagasikara ne misy fokotany ery akenyeny ery ampitaiko aminareo candidat namana aloha zany le afatra tao anatin'le satria sy tendokotana tsy manakozaraina hoe rehefa mba mahita candidat ianao dia teneny izy fa ety tsy misy jiro tsisy rano or on parle renivohitra Madagasikara. Fokotany akenyeny ampitaiko aminareo zalahy raha mba misy ny sortage alefa dia mba asiko kasine fa mangatsika ny andro makasitraka indrindra tompo. Misaotra anao andro matora manaiky mantsy mba matora manatsoarana. Raha sisa amin'ny programmako tsy voatonona ny asa sy ny tanora voankasiko daholo ny tokantrano rehetra rehefa tonga eo amin'ny fotoana ka tokony hitady asa ny zanaka ao an-trano. Ny commune dia anisy mesure d'accompagnement ho an'ireny tanora zara roa ao ireo manana diplôma fa tsy mahita asa. Ho anisy guichet eny anivon'ny firaisana ametrahan'izy ireny CV ka ny commune no andeha anentana ny orinasa mba
mijery reny CV reny ho an'ny tanora manana diplôma anefa tsy anasa. Azo atao tsara zany tsy mila budget fandaminana natao. Faharoa, anao centre de formation eny anivony boriboritany eniny ho an'ny ankizy marobe izay voatery nandao amin'ny fianarana noho tsy fahampiana sy ny fahasahiranana, ka mba anana artisan professionnel isika toy ny plombier, mpandoko, mpanao soudure sy ny hafa ihany koa. Ny minute farany dia ozy izy aho hoe 50% ho an'ny 650 000 mpifidy tsy mifidy eto Antananarivo renivohitra, 50% ka tamin'ny députation iny. Ko androany raha manana 30 secondes dia manentana anareo etano ny avatsika ny namatsika ifidy, satria zava-dehibe loatra ho an'ny efa taonan'ny Antananarivo ty fifidianana be ny tanàna ity. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka. Les fantanina farany teo, décentralisation, plan d'urbanisme, indiscipline, continuité des projets. Na tonga dia tsotra e. Zay foana mampodika an'ity tanàna ity. Rehefa tsy misolo le olona dia misolo daholo ny rehetra dia verina la case des partis. Tamin'ny 99 efa be dia be zavatra vita ingara ranomasy lany be ny tanàna teto nanampy azy tamin'izany miverina fontsika hatrany am-piandohana. Ka za dia milaza hoe continuité de l'état zany no mampandroso atsika. Tsy isaky misy olona voavoatonga eo dia andravaefa. Fitiniko zany valin'ilay fanontaniana rehetrarehetra teo. Manamafy aho hoe tsy mandravaefa ny fanoerana, manangana ary manorina ihany koa. Ka ny resaka embouteillage, mobilité urbaine, ny resaka protection du patrimoine satria tanàna manana ny tantara ny Antananarivo ity mila rovana zany, ny développement du tourisme, ny assainissement ary ny grand projet urbain ao anatiny zany tetika zany dia misy foana fomba afatsika mampidi-bola ao amin'ny tanàna Antananarivo tsy mandoalika tsy mandady amin'ny fitorana fobe raha medaladala izy tsy maintsy manohitra an'izany satria zany mijorona io mpanohitra. Misy koa fa matsim-bola efa ao raikitra tsy angatahtanana tsony fa volonté politique ny voalaza rehetrarehetra teo. Volonté politique zany raha misy mera lany eto ka miteny ny fitondrana foibe hoe tsy manao an'io ianao, ka miteny zay ary asa iny ary soloko ianao fa tsy atao mera tsao fa solona PDS sao dia miongana miaro seza zany foana tsy mampandeha. Ny mpanohitra tompoko dia efa manohitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ary ny ampandroso Antananarivo, ny anariny Antananarivo no zava-dehibe ka tsy maintsy hitsangana olom-pirenena manana maizy zay ny pony eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ny tetikasa rehetra dia mifototra avy any fotony ary efa voarafitra fa tsy hoe voantanina amponina indray. Ny eto manana an'izany dia volonté politique mifampidiran-ketra, ny éducation citoyenne et civique zany tsy maintsy ataontsika fa raha zany tsy miarina ity tanàna Antananarivo ity. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra anao Ramatoa ty araka ny efa noteneniko teo omena ray minitra nareo candidat anentanana ny mpifidy amalina ihany koa zay fantaniana satria nisy fantaniana maromaro teo mbola tsy voavaly tahaka ny hoe ataonareo aizany faky fa andralanitra efa feno efa tsy azo anarina faky intsony ahoana ny fomba iarahanareo miasa amin'ny chef fokontany mekoadiny iray anareo candidat ray minitra mialatsiny ray minitra avy isaky ny candidat anentanana ny mpifidy amalina raha toka mbola misy fantaniana hitanareo fa mbola tokony hovaliana dia ao arin'izay sika iroso amin'ilay petit salon ahafahanareo miaona sy miresadresaka amin'ny olona rehetra tonga eto androany satria mbola betsaka ny olona nanangatanana teo mbola misy hatramin'izao manangatanana nefa ny fotoanantsika ihany koa efa voafetra ihany dia atomboka avy ato amin'ny Ramatoa Ravolony manana lalatsiana candidat voalohany tao anatin'ny fisariana teo anivon'ny senina. Misaotra tompoko. Mazava be ny fanoerana lasaiko toza hoe fananganana fa tsy fandravana korsy matoa dia ametraka amin'ny kolotsaina amin'ny fanoerana ary matoa tsy manaky lembelana dia sarom-piaro mihitsy amin'ity tandrasantsika ity. Madagasikara any malagasy tompony isika fa tsy fangatakatsiny. Zany foto-kevitra lehibe fiandriana pirenena zany zany demokrasia namoizatsika hainy piray tanindrazana zany
zany fitondrana tsara tatana mangarahary zany zany ny anisan'ny fotokedebe ijoronay ary hitantananay ny tanàna Antananarivo lazaiko to efa voarakitra ao anatina velirano mazava tsara natao fanokafana ny campagne anay ny mahakasika an'izany programa rehetra zany fa matotra amin'ny Antananarivo tondrotokana tsy mahazo ao ary tsisy afaka iambo eto hoe za mavita an'izany rery zay mahatonga milaza foana hoe ohatr'izay culte de personnalité ny fifidianana amin'ireny tia mitorakty dia ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ka za manana mpanolontsaina poniny eto Antananarivo vona ary misy alamy zany ary rehefa vita fatotra sy velirano avy ny fotony ny programa nasotanterahana sy ny natao tsy andisy fanantenana intsony Antananarivo ny mpanohitra numéro 1. Misaotranao Ramatoa manana lalatsina Ramatoa Manantsoa Iary Lala Ramanantsoa olona tena vaovao tsy miankina amin'ny antoko programa tsotra azo tanterahina tsara ary mahomby no atolotra azo tanterahina anatin'ny fotoana fohy ary tsy miankina amin'ny mpamatsy vola ny safidiko sy ny safidinao isy vokany isy iankina be dia be amin'ny hoavina Antananarivo anatin'ny efa taona manaraka koa atao tsara ny safidy ary malalaka ianao. Misaotranao Ramatoa Manantsoa Andriamatoa Ranay Voandry. Ny tompoko miandro concept izy vile andro concept atolotra ny stand-up tana betsaka ny fifanentanana efa mifampiresahana teo ary tsy voafitona ao anatin'izay fotoana izay ny hevitra rehetrarehetra mety ao anatin'ny lohantsika tsirairay avy itodiako amintsika rehetrarehetra mponina Antananarivo tsy izay maherina any anatin'ny fahitalavitra any dia misy fitenenana manao hoe personne ne peut être à la fois responsable et désespéré. Nous les Tananariviens on est tous désespérés mais personne n'a été responsable. Mila mitsangantsika mila mijorotsika mila miaditsika atao izay azo atao itodiako any amin'ny namana rehetrarehetra ao anatin'izy hoe after wake up you must be stand up. Izay zavatra mety mila ataontsika ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra raha marisy lahatra anareo ka mety ho mendrika ao anatin'izay ary zay sitrapon'Andriamanitra dia ozy izy hoe numéro 3 le champion est dans la salle. Misaotra Andriamatoa Ranay Voandry. Andriamatoa Raniry Arnosy. Ny olana ara-piarahamonina dia tsy azo anaovana kobaka ambava. Ny tetikasa izay narosoko teto dia mbola satonany ihany reny miankina amin'izay politikan'ny angovo izay. Ny toyany dia rehefa misy ambom-bava midina ny vidin'ny elektricité dia afaka manorina trano tanàna vaovao ihany koa any amin'ireny réserve foncière ananany commune reny ny commune ka trano ao amin'ny eo amin'ny 500 isy eo ao anatin'ny 10 hectare dia afaka miorina tsara ary manana an'izay elektricité ilain'izay. Akoatran'izay mikasika ny fitateram-bahoaka ny embouteillage dia manam-pikasana ihany koa izahay anao an'ireny tramway ireny dia ao anisany mbola tetikasa ananana ihany koa dia mikasika an'ireny atao hoe tsy fandriampahalemana zay lazaintsika amin'ny ankapobeny reny. Misaotranao Andriamatoa Raniry Arnosy. Mbola afaka miresaka amin'ny firy ianao rehefa avy eo. Andriamatoa Rafael Manana Hery. Ny candidat Arivo mitambatra izay tarihan'ny tenanay dia misokatra ary vonina iray asa amintsika rehetra dia tsara sitrapo afaka ampandroso sy fanolotanana ampandrosona ty Antananarivo latsaka katereny ty koa manaingatsika rehetra isa fito no misy antsika dia manantena sy miny fa iara asitsika ary ampandroso Antananarivo fa tokony akalesonytsika ny amin'ny tantara rehetra izay misy fifidiana rehetra teto amin'ity Antananarivo renivohitra dia ho andreo taranaka faramandimby misaotratsika. Misaotra natokana Andriamatoa Kotasika Azy. Mivoaloha tsara indrindra fa ny ankamaroantsika dia olona nandeha fianarana lavidavitra ihany. Ny Antananarivo zany tsy
tsy banga olona nahy na hoe olona nianatra zany fa be da be ny olona tena mahay eto amin'ity faritra Antananarivo ty avy amin'ny faritra Lavanolosa fa maninona tsy mandroso Antananarivo be da be manana programme anasa tsara fa tsy mandroso satria tsy amin'ny zavatra anankiray dia olona matahotra an'Andriamanitra tsy afaka misaraka ny fahaizana sy ny fatahoran'Andriamanitra fa lasa resabe fotsiny ano ataontsika eto raha tsy hanao fatahoran'Andriamanitra io ny akatako amintsika candidat reto sy ny mpanao politika dia tsy hanao ny asa sosialy ho lasa fitaovana politika mahita za candidat maro amintsika tena manana vola amina miliara anaovana propagande fa tsy mba manao asa sosialy nandritra ny fotoana maharitra izany ka angatazy tadiava vola amina miliara takatadiavantsika vola anaovana propagande anaovana asa sosialy eny fotony fa tsy rehefa tonga propagande vao milahatra am'izay tsika mame vary mame botifotsy manao asa eny anivon'ireo vahoaka sahirana ary ny farany mametoky anareo tanora fa ny tena ho dia tanora tahaka anareo ary anatin'ny tontolo tetikasa rahalany eo dia mety tetikasa enina isataona ho an'ny tanora ho vatsiny misotranao andriamatorakotoatsy fa asina raha matoka kofindra zafilalati misotra sady mamarana misotra anareo zay karakara ny adevitra aloha marina mihitsy le teniny atombany asiko fanamariana kely fa tsy nahazo fitenenana mihitsy kosa ry zareo syndicat ny mpiasan'ny commune izay efa elana nangatanana nefa tsy voajery mipitarika mihitsy mipitarika ny adevitra na izany nangatanana tsy voatona fa afaka miresaka ihany tsika hatramin'ny voalohany mihitsy izy rehefa nanangatanana fa tsy voajery mihitsy fa na izany aza fantatra satria ny tena syndicaliste ihany mba ihany ny etaetan'izany syndicaliste izany amin'ny ankabeny ny fehan'ny teneniko fotsiny dia hoe samy mahay miresaka daholo mantsy izay candidat satria samy te hambabo vahoaka daholo samy te hambabo mifidy daholo fa amiko za matoko hoe ny mpifidy eo efa mahafantatra hoe ary zay ny tompony ho antsika eto Antananarivo zany efa mba voataiza efa éduqué ao anatin'izay adevitra izay ao anatin'izay fandanjalanjana izay za mino hoe ny mpifidy dia mahalala hoe izy ny tena niady sy teo akaikiny teo hatramin'izay dia izay ny fidi amin'io fifidianana io tsy teny akory za hoe fidio lalatsiana ao anatin'ny fikambanana freedom fa efa fantatra fa ho fidin'ny vahoaka za mankasitraka sady misaotra tompoko misotranao famatorakotorazafilalaty ny farana ny adevitra ety ambony aty fa mbola misy fotoana araka nefa nolazaintsika toa fa atsika mbola mametraka fanontaniana amin'ireo candidat ireo eo amin'ny atsasakadiny eo angamba samiaka ny toerana izy etsy ny candidat laharana fahasivy candidat laharana fahavalo dia miodina tahaka izao ny voalohany faharoa fahatelo eto koa mbola ametrahana toerana anankiray afahantsika mbola mametraka fanontaniana amin'izy ireo raha nisy fanontaniana betsaka ny fanontaniana hitako fa mbola tsy voavary teo nisy ihany koa ny maro tamintsika mbola nanangatanana fa tsy voatona voafetra ihany moa ny fotoanatsika ka dia manentana antsika rehetra mbola iaona sy fampiresaka amin'ireo candidat ireo eo amin'ny atsasakadiny eo mbola afaka manao an'izay fifampiresana zay dia mamerina ny fisaorana antsika rehetra tonga teto nanatrika ny adevitra mamerina ny fisaorana ihany koa atsika candidat namaly ny fanasany Frederic Ebert Stiftung namaly ihany koa ny fanontaniana rehetra teto ary mbola iresaka amin'ny mpifidy sy ny olom-pirenena dia toizantsika aloha zany ny resadresaka misaotra indrindranareo tompoko